mahafinaritra indrindra miona amintsika ao anatin'izao fandaharana hitondrana fampaherezana izao. Hanatanteraka izany isika kanefa alao entina ambavaka izany. Hivavaka isika. Misaotra anao tompo malalo noho ny tomponandro tombontsoa. Afaka mandray ny teninao ho fampaherezana, ho fanatanjahana ny fanahinay, ny fiainanay. Misaotra anao tompo malalo fa mbola manana anjara avy amin'ny teninao mandrakariva izahay. Ka aoka izany teninao masina izany hiasa ty anatinay ary ny fanahinao dia hitarika anay mandrakariva ho amin'ny fombiazana. Tononona amin'ny ara-tsaon'i Jesosy ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika hakana fampaherezana dia fanontaniana anankiray napetraky ny mpaminany Jeremia. Ny mpaminany Jeremia dia mametraka ity fanontaniana ity ho amintsika rehetra. Ao amin'ny bokin'i Jeremia 12 ary ny 15 no misy izao tenin'Andriamanitra izao. Raha niara-ny azakazaka tamin'ny mandeha tongotra ianao ka voany, dia ataonao ahoana no fiaiky ny soavaly? Ary raha eny amin'ny tany miadana no anananao toky, hanao ahoana kosa ianao raha mby any amin'ny kirihitr'ala eny amoron'ny Jordana? Izany teny fanontaniana, fampietreretana izany dia misarika ny saitsika fa ny fiainana kristianina dia hoarina amin'ny azakazaka. Ao anatin'izao vanim-potoana izao tokoa dia feno azakazaka amin'ny endriny maro ny fiainana, ary azakazaka izay feno mpifanandrina, feno mpifaninana, ary misy amin'izy ireny manintona anao hiverina, misy ny mamingana, ary misy ihany koa ireo izay atao hoe mialan-taharana ao anatin'ny azakazaka. Raha niara-ny azakazaka tamin'ny mandeha tongotra ianao ka voany, dia ataonao ahoana no fiaiky ny soavaly? Ry havana, mandra-piverin' Jesosy Kristy eo amin'ny raholanitra dia tsy maintsy manao fanazara-tena tsara isika, manao ezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra isika, mba hananatsika toky fa raha ny mpandeha tongotra aza na resy antsika, kanefa ny fiainana arakaraky ny farany dia vao mainka mihenjana ny rotoroton'ny fiainana. Ko ahoana no ahafahantsika mandresy ny azakazaky ny soavaly? Andehetsika andray taridalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho afaka hiteny manao hoe na dia eo aza izao tontolo izao sy ny rotorotony, ny anahy kosa dia Jehova no mpanolontsaina, Jehova no amiko ka tonga ho mpandresy ao anatin'izao azakazadava tsisy farany izao. Ny Salamo 130 no amaliana izany teny izany. Salamo 130 ny 9 ka hatramin'ny 10. Ny amin'ny famelan-keloka, salamo nataon'i Davida ity, ary noho ny fahatsapany fa nahazo famelan-keloka izy rehefa niantoraka teo amin'i Jesosy, dia zao no ambarana: hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalaka alehanao ao. Hitsinjo anao ny masoko ka hanolontsaina anao aho.
aza manahaka ny soavaly na ny apondra tsy mana-tsaina, visy lamboridy no haingony hiazonana azy, fa tsy mety manaiky anao izy. Be ny fanaintaina ny ratsy fanahy, fa izay matoky an' Jehovah kosa dia hodidininy famindrapo. Atao ahoana no hampandresy ao anatin'ny hazakazaka kristianina? Tsotra sy mahafinaritra ny valiteny omen'ny mpanao salamo. Hanome sainanao aho sy hampianatra anao izay lalaka lehanao. Ny tolotsaina avy amin'Andriamanitra no ahafahantsika mampandresy eo amin'izao fiainana izao. Nandraintsika maka saina avy amin'ny siansa, tsy ratsy zany, fa ny siansa dia lasa ataontsika ambony noho ny fahefan'Andriamanitra sy ny teniny. Fa eto dia hoe hanome sainanao aho. Ny faharoa ataon'ity Andriamanitsika ity dia hoe hampianatra anao izay lalaka lehanao aho. Manaiky ny ara-dalana amintsika Andriamanitra, ary hampianatra anao hoe eto no ametrahana ny tongotra, eto indray zao mba tsy ho fefika sy ho morditsika ao anatin'ny azakazaka izay ataotsika. Ampianatra anao izay lalaka lehanao aho. Misaotra an'Andriamanitra isika fa na ny famindra antsika ary dia izy no ampianatra izany. Ary rehefa mahazo ny fampianarana isika dia afaka mampaleo tena antsika amin'izay Andriamanitra, ka hoy izy manao hoe hitsinjanao ny masoko ka hanolotsainanao aho. Zany hoe Andriamanitra mihitsy ny amin'ny fijery feno fitiavana, amin'ny fijery mampahery dia ampiazakazaka antsika andeha lavitra araka izay tratra indrindra. De mananatra izy, aza manahaka ny soavaly sy ny apondra, tsy mana-tsaina, ary izay indrindra no mahasamy hafa ny biby amin'ny olona. Ny biby dia visy lamboridy no haingo hiazonana azy, fa tsy mety anaiky anao izy ry havana. Ireo biby tsy manam-panahy dia bakion'ny vy, bakion'ny lamboridy amin'ny fanaovan-javatra. Aoka kosa itsika re mba hanaiky ny feo amin'ny fieritreretana izay omen'Andriamanitra antsika, aza miandry-kapoky ny fiainana vao hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, aza miandry ny ozina hiatra amin'ny tena vao hidify izany loza izany. Raha ny tenin'Andriamanitra ny resahana eto dia ireo soavaly sy apondra tsy mana-tsaina, dia ny visy ny lamboridy no haingo hiazonana azy. Raha tsy eo reny fitaovana ireny dia tsy handeha izy. Ianao kosa aoka andeha ianao araky ny tolotsaina izay omen'Andriamanitra anao. Be ozy izy ny fanaintaina ny ratsy fanahy, ary io indrindra ny tena zava-misy amin'izay fotoana izao. Tsy mandry andro, tsy mandry alina ny olona ny amin'ny toe-javatra izay miandry azy ao aoriana, manahoana ny amin'ny ho avy, ary indrindra ny fahasapana izay natao tamin'ny lasa fa tsy manana famendrehana. De be ny fanaintainana, kekerinenina fa izay matoka an'i Jehovah kosa hodidininy famindrapo. Engane hampitombo ny fatokiana eo amintsika sy amin'Andriamanitra izao fampaherezana izao. Fa arakaraky ny tanjaky ny fatokiana atolotritsika an'Andriamanitra no abean'ny harena sy ny fiadanam-po atolony antsika. Mangataka anao Andriamanitra mba izy no hitikina amin'izao azakazaka izao. Fa raha niara-ny azakazaka tamin'ny mandeha tongotra ianao ka voany, dia ataonao ahoana ny fiaikin'ny soavaly? Tsotra ny valiny. Izay mietehatra amin'i Jehovah, izay matoky an'i Jehovah
dia manana fombiazana. Ny mpaminany Isaia dia mandefa teny manokana sy mahafinaritra araky ny bokyny Isaia mpaminany 120. Ny amin'ny azakazaka sy ny fiarahana amin'ny Jehova izay ananany kristianina tompontsoa eo amin'ny azakazaka izay ataony. Raisika ny 10, ny 10, ary ny 10, ny 10, amin'ny bokyny Isaia 120. Ianao zay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany, ary nantsoko avy tany amin'ny tany antsisiny, ka nilazako hoe mpanompoka ianao, efa novidiako ka tsy mba nariko. Efa be ny fiainana naniasina nanatsika, kanefa tany amin'izany toerana izany ianao zay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany, avy tany amin'ny farany tany tsika, efa tsy tokony ho tonga eo amin'ny sehetry ny azakazaka intsony, kanefa dia Andriamanitra ny teny hoe efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ianao, ary nantsoko avy tany amin'ny tany antsisiny. Tsy nahazo laka teo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra tsika fa tany amin'ny sisiny, ary nampitondra enatra an'Andriamanitra isika, kanefa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia ataony eo anilany isika, tsy ataony eny amin'ny sisiny isika. Efa novidiako ka tsy mba hariko. Raiso anao zany tenim-piasana izany, fa izany no hatonga anao handresy sy hatonga anao ho mpandresy hiaraka aminy. Ny 10 dia manatevina izany tenim-piasana izany Andriamanitra. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Izany dia voady ataon'Andriamanitra amin'izay manaiky ho tantanany, manaiky hiala avy any amin'ny sisiny fa hanaiky ny sitrapony. Aza matahotra ianao fa momba anao aho. Rehefa ekenao fa avy tany amin'ny sisiny ianao, avy tany amin'ny farany ianao no nomelaka, de zao ny teniny, aza matahotra ianao fa momba anao aho. Ary aza mierikerika foana, betsaka ny zavatra mampiherika, ny filana, na io filany nofo, na io filana fototra amin'ny maha-olombelona, dia mampiherika avokoa ireny filana maro samihafa ireny sy ny rehaka momba izao tontolo izao. Mibaiko anao ny lanitra ankehitriny, aza mierikerika foana ianao fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho, ary tsy mitsahatra amin'izay hoe mampahery anao, fa raha sanatria anao potraka, sanatria anao lavo, de hoy izy manao hoe sady mamonjy anao aho, mampahery. Ny lanitra dia manao zava-tsoa amintsika, tsy rezima manokana no omen'Andriamanitra ho amin'ny mpiazakazaka zay ao aminy, ary dia mampahery Andriamanitra sady mamonjy Andriamanitra. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Tsy tanana ankavia zay votsa, tsy ny tanana avia zay tsy zatra amin'ny fanaovan-javatra no hitantanan'Andriamanitra anao, fa ny tanana ankavanany fahamarinana. Ary raha ny tanana ankavanany fahamarinana izany no namelarana izao lanitra sy tany izao, koa ekeo Andriamanitra dia ho mpandresy ianao. Ka namafy toy inona aza ilay favalo zay manenjika anao, dia afaka hiaiky ny azakazaky ny soavaly ianao, soavaly zay tsy manan-tsaina, fa Jehova no hitantana anao amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinana. Andehany verenantsika lay 9 izay ao amin'ny Jeremia 12 ny 9 toy an'le izy.
fa na de ny rahalahinao sy ny mpianakaviny rainao aza dia samy mamitaka anao. Eny ny antso mafy teo aoriana ireo, aza mino azy na dia tsara fiteny aminao aza izy. Aza miaina izay mety olombelona. Eny fa na de ny rahalahinao aza sy ny mpianakaviny rainao aza no miantso de samy mamitaka anao. Fa Andriamanitra kosa de tsy mamitaka anao, mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinana izy. Ary dia tahaka ny tantanany any Jeremia de tahaka izany ihany koa ny tantanany anao. Tahaka ny tantanany any Josefa niala tao an-tranony rainy, nakany amin'ny tranony Potifara, tonga hatrany an-trano maizina, farany tonga tao amin'ny lapan'ny Farao, ary ny farany dia ankehitriny dia efa nampandova lay teny fikasana hoe makany amin'ny tany Kanana. Mifanirina amin'izao fampaherezana itao dia niaza hotsika rehetra mandova lay fiainana mandrakizay amin'ny fitantanan'i Jehova ny fiainantsika, amin'ny faneketsika anaiky ny famehezany fanjakan'ny lanitra sy ny toetrany, fa aza manahaka ny soavaly, aza manaraka ny apondra izay visy lamoridy no mibaiko azy. Fa aoka ianao ho baikony ny feo amin'ny fieritreretana izay manaiky an Jehova. Araka ny teniny mpaminany Isaia manao hoe na mandeha amin'ny ankavanana ianao na mandeha amin'ny ankavia dia andre feo avao ivoanao manao hoe ity ny lalana ka izory dia hita fitsarana. Ny tompony ampahery anao amin'izao dia sy azakazaka ho any amin'ny fiainana mandrakizay zao. Ka nitantana ny Davidy izy ho mpandresy, ataony tsy latsa-danja amin'izany ianao. Nitantana ny Daniela ho mpandresy izy, ataony tsy latsa-danja amin'izany ianao. Ny tompony ampahery anao, ampandresy ianao anatin'izao azakazaka izao. Amen. Ivavaka isika. Eram-po eran-tsain'Andriamanitra no isaorana ianao, no ny fetezanao hampandresy ny vahoakanao anatin'izao azakazaky ny fiainana efa tongotra ho any amin'ny farany izao. Misaotra anao izahay satria omenao anay ny teninao mba azahoanay mandre ny lalana tokony ombanay sy izoranay. Misaotra anao koa izahay satria ny fanahy masinao dia omenao aty-ponay mba azahoanao mitarika anay ho araky ny sitraponao rehetra eo amin'ny fiainanay. Aza velanao anetsi-tadiny amin'ireny torohevitra mamy ny soratra masina sy ny hery ny fanahy masinao ireny izahay. Fa aoka tompo malalo, hanaiky mandrakariva ny tari-dalana avy aminao. Meteza koa ianao tompo malalo anampiery anay amin'ny fietrehana ny fiaikana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Betsaka ny fiaikana zay misy eo amin'ny tsirairay avy, na amin'ny ara-nofo zany, na amin'ny ara-panahy, na eo amin'ny fiarahamonina. Tompo malalo, tafihoeriny zanakao mba afaka iotra sy ho mpandresy noho ny fahasoavanao. Manonona ny vavaka izay Jesosy eo, noho ny fitiavanao anay sy noho ny herinao zay mahavonjy anay tsirairay avy. Amen.